Miarabantsika rehetrarehetra any atokantrano any dia manasantsika anaraka ny fandarana hatramin'ny farany. Amin'ny herinandro itsika dia anao jery todika kely momba an'ireo lohahevitra nahalianantsika rehetrarehetra mpanaraka fandarana Madimaso. Androany alatsinainy dia hojerentsika manokana ny momba ny fanabeazana ambaratonga faharoa izay tena be mpandray anjara mihitsy satria nahatratra 770 amin'zato ny vidéo voaray raha 270 ny commentaire. Ny isan'ny vue kosa dia teo amin'ny 730 sy 700 sy 7 sy 3 alina. Izany hoe tena be dia be tsika nanaraka an'ity lohahevitra ity. Ndao raha tsika vetivety ary vidéo. Klasy fahafiry no tokony hiofana arak'asa ny mpianatra. Classe de 5 zany dia efa tokony hianatra satria eo mantsy ny ankizy zany efa mba matomatotra kokoa, mety efa mba tonga vatana ihany koa aloha raha ny amiko manokana zay. Manomboka klasy 6e no tokony asiana taranja resaka momba ny asa satria ny antony satria mety ohatra misy ny olona tsy manambola afahana anohizana ny fianarany ankizy rehefa tena tonga ny amin'ilay tanjona hotratrarina nefa ny tsy tratra ny tanjona dia tsy maintsy mba tokony hoe raha amin'ny hevitro manokana dia tokony asiana programana resaka asa ihany ny taranja ianaran'ny ankizy. Classe de 6e ny ankizy ny tokony hanomboka ilay fianarana arak'asa. Classe de 3e eo. Ny tena mety dia aorianan'ny fahazahoan'ny bac izy ny tena tokony hianatra hifanaraka azy. À partir ny classe de 3e satria ny fahamidin'ny ray aman-dreny amin'izao tsy mahavita mampana zaza lavitra tsoa. Ny klasy famaranana ohatra ao amin'ny bac. Ny hevitro moa dia ny ambaratonga faharoa dia tokony hiadika ny arak'asa ny mpianatra. Manomboka eo amin'ny classe de 3e, classe terminale. Tokony vao miditra classe de 6e mpianatra tokony efa miofana miasa izay ho ataony any aoriana. Izany hoe vao any amin'ny sehatra ambany indrindra dia efa tokony misy homana amin'izany izy fa raha ohatra hoe efa aty ambony izany dia mieritreritra amin'izany dia mety sarotra be ny fianarana amin'izany hoe hiasa izany. Amin'ny ankapobeny aloha tokony manomboka mianatra arak'asa ny mpianatra eo amin'ny terminal eo dia efa afaka tokony ampianarina anazy ny asa tokony fantariny hoe inona ny asa ataony rehefa lehibe izy efa afaka vaky. Eo amin'ny terminal. Ia, raha mikasika an'izay aloha dia io arakaraky le zava-misy isaky ny ray aman-dreny. Raha ny tokony ho izy zany hoe mba enjehana na dia any amin'ny 6e izy dia efa tokony manana le fiofanana manokana momba ny arak'asa le mpianatra. Classe de 3e tokony efa afaka miofana arak'asa. Dia tokony eo amin'ny classe fahaenina farafarany. Miditra 6e zany izy dia raha vao hoe efa fantatra izy fa hoe tokony efa mandray tsara ilay hoe fahaizana akao an-tsekoly zany izy na hoe mahafantatra ilay fahalalana be zany dia tokony hoe miditra fiofanana arak'asa izy miditra amin'ny classe fahaenina zany. Classe ny zaza tokony homagna arak'asa dia manomboka amin'ny classe de 6e. Araka ny hevitra aloha raha fiofanana arak'asa zany any amin'ny classe de 3e. Everinao ve fa manampy ny mpianatra hiofana hiatrik'asa ny fanabeazana azony any amin'ny lycée ankehitriny? Ahafahany miofana arak'asa ny fahalalana an-tsekoly satria resaka fahalalana le fiofanana indosiny afaka hiatrika le asa. Ia, tokony ahafahany miofana arak'asa. Ia, io moa arakaraky le fahalalana sy fiofanana omenana azy fa ohatra miteny mo 6e dia zavatra mifanentana amin'izany zany tokony ho azony zareo tanterahana fiofanana mikasika an'izany asa le hoe fiainana andavanandro mipako gasy ohatra tokony ho vitan'jareo. Ohatra indray fa hiditra amin'le fiofanana arak'asa ambonimbony zany dia tokony hiakatra koa le niveaun'le mpianatra zany. Zany misy satria avy mirigny misy ny fahalalany hoentiny hanatanteraka le asa ho ataony na ohatra zany na mpianatra izy na amin'ny fivelomany na eo amin'ny ara-piarahamonina zany dia ao zany no tena hoe azahoany fahalalana zany mbo hanatanteraka ny fiaignany rehetra.